tonga amin'ity alahady fa roapolo manahaka ny trinité etika isika riavana dia ny alahady ny réformation mivavakisika sotranao zay raha eo fa ankalazaina amin'ity andro alahady tya ianao a noho ny nanaovanao ny fantsipivavahana tamin'ny taonjato fa 12 ka niavozana zao tontolo zao a teo ambany fitahiny fananao masina ka nanavoanay ianao sy zao tontolo zao dia mba tsy ho tsingery taona fotsiny ane zany fa mba hampahiranay koa anaiky avozinao sy avao manakariva araka ny tarinao anay amin'ny fananao masina dia miteneny anao tompo fa vonikeny zay mpanomponao a sodra Jesosy teny tokanofo amen. Amin'ity alahady fa 20 ny manahaka ny trinité ity na alahady ny 30 oktobra 2022 riavana zay alahady ny formation dia ny galatianina no anjara mofinaina ao atsika. Galatianina 4:9 andimy fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo. Galatianina 4:9 andimy fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa tamin'izany mbola tsy nalalana Andriamanitra nareo dia nompo zay Andriamanitra tsisy. Fa ankehitriny rehefa malalana an'Andriamanitra nareo nefa tsy izany fa izy no malala anareo nahoana ianareo no dia miveriny indray ao amin'ny ampidim-pianarana malemy sady tsy misy naninanao inona nefa tianareo tompona indray andro sy volana sy fotoana taona mitandremanareo fatratra matahotra ny aminareo aho fandrao dia ny sasatra foana taminareo. Iralahy mangataka aminareo aho oko tonga tahaka ny tonga tahaka ahy ianareo fa zao kosa nofa tonga tahaka anareo tsy nanina noho ny fanemen'ny nofo nitoriko tsy naninona akory ianareo nefa fantatrareo fa ny fanemen'ny nofo no nitoriko ny filazantsara taminareo taminay voalohany ary teo amin'ny nofoko zay tonga fakapanahanareo dia tsy mba nao mavonareo nanolavinareo fa nandray ahy tahaka ny mandray anjenin'Andriamanitra ianareo a enina dia tahaka ny Kristy enina dia tahaka ny Kristy Jesosy azy aizary ilay nataonareo fahasambarana fa vavolombelonareo aho fa razo natao na dia masonareo aza dia nosoinareo a nomenareo ahy koa efa tonga fahavalinareo vao satria milaza ny marina aminareo mazoto mila fity aminareo izy ireo nefa tsy ahaka ny mety fa izy tahanidanareo anivenany mba hampazoto anareo a ila fity amin'ny kosa fa tsara raha ila pity amin'ny tsara manakariva na dia sendra tsy eo aminareo aza aho anaka sy ahariako indray amin'ny fiterahana mandra-paharahana ny Kristy eo anatinareo ingany ka ho tonga eo aminareo ankehitriny ka novo ny feko fa misalasala aho ny aminareo. Ny masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Afatra ho an'ny kristianina tany Galatia na ny galatianina no voalaza eto amin'ny lohatsoratra masina ity. Akory ny agagan'i Paoly fa miala tamin'ny finoana marina ny kristianina tany Galatia. Lazainy fa ny fanaovana ny fomba Kristy no azona famonjena. Ny Paoly efa nampianatra fa ataony taimboraka avokoa reny rehetrareny no ny foarany atsarana ny fahalalana tsara ny Kristy. Eto dia zava-dehibe ilay teny hoe izy no malala anareo. Andriamanitra kokoa no nanakaiky atsika fa tsika tsy nay nanakaiky azy. Voalazany
kalvay akahaka nanatona antsika n'Andriamanitra no mahatonga n'Andriamanitra miafina sy manavina ny tavina atsika fa tavavoaka tao amin'ny fihafenana tamin'ny alalan'i Kristy Andriamanitra satria Jesosy Kristy ilay endrika Andriamanitra tsy hita izay nanantona ny olona lay manana ny voninahitra Andriamanitra izay tao amin'Andriamanitra izay niendry ka tonga olombelona mpanota ory sy manitra tahaka ny olona mpanao melika satria nanaiky vonona niaraka tamin'ny mpamehy melika na dia tsy nanana amin'ny fahatsonina dia kely akory aza Jesosy fa nanaiky izy hietety amintsika, nanaiky izy anakaiky atsika, nanaiky izy halala atsika ary tsy vitany hoe malala atsika ihany fa iombinaina amintsika vita mihitsy mitondra ny fotako sy ny fotanao ary fotan'ity Jesosy ity tonga teny ray amin'ny Kristy isika. Ny fomba ilazana ny fiangonana riavana atao amin'ny soratra masina dia hoe tena ny Kristy ety an-tany vokatray asa izay nataon'ny Kristy hiezaka lala ezaka hifamatim-piainana amintsika mba ataontsika taimboraka avokoa ny zavatra rehetra noho izany fahalalana tsara any Kristy izany. Koa amin'ity andro ity izy mihitsy ny malalanao, izy misy te hifamatim-piainana aminao, izy misy te hitoetra aminao araka ny teny hoe ino ao mandonondony eo maravarana ka misy mihaino ny feoko dia hiditra ao aminy aho ary za ao aminy ary izy atamo te iominaina sy famatotraina amintsika Jesosy Kristy. Izy no malala atsika, te iominaina sy famatotra amintsika izy. Izany no tena misy ny fanavozana marina amin'ny fiainantsika satria lasa tena ray amin'ny Kristy izy asanao ary lasa ny fisainan'i Kristy no fisainako ary fisainanao. Ny apôstôly Paoly moa dia teny hoe izahay manana ny sain'i Kristy. Maninona koa izy asanao mba hiteny tahaka izany satria izy mihitsy malala atsika, izy ny te hifikira amintsika, izy ny te hifamatim-piainana antsika mba andesentsika ny zavatsarotra rehetra aty amin'ity zao tontolo izao ity. Iza moa no maharesy zao tontolo izao afa-tsy inona fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra rery ihany no maharesy zao tontolo izao sy afaka mandrava ny asan'ilay ratsy rehetra. Ka oka zasy ianao teny toetra tsara amin'ny Kristy ary tsy saraka amin'ny Kristy ka say teny koa tahaka ny apôstôly Paoly mahay zavatra rehetra ao amin'ilay olo-pahery. Amen. Tera sy misaotra anao izay raha eo fa lehibe zatry fitiavanao anay. Tsy nanao tazan-davitra tamin'ny fiainanay ianao fa niezaka anao nanatona anay ary nidiranao mihitsy ny fotanay sy ny fahaverezanay tonga ory sy mahantra ianao. Natao tahaka ny mpanota sy mpanao meloko ianao satria efa novonoina ianao dia teo anilanao jiolahy teo an-daninao jiolahy. Natao ny lahatra tamin'ny mpanao ratsy ianao mba azonao mifamatim-piainana aminay sy azonao koa mandrava rehetra zay tsy nambenao aty anatinay tonga olom-baovao izay nono aminao Kristy izay nanodrotsaka ny rahanao ampiapadio anay afaka ny tsy fahamaridana rehetra ary vokatra ny fiainan'ny fahalalana masina amin'ilay isam-batan'olona izay mahay manavao anay sy mampandresy anay anaovanay ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra. Dia sitrakay ny ary mivavaka hoe anay izay ny an-danitra masina ane ny naranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao dia tany tahaka ny danitra minaniny ny anona sahazo anay mamelany elokay tahaka na melana izay milika taminay izay mitondra anay mifakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane izao tsotra amin'izao ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra iary ny fonareo sy ny hevitra reo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay mianatra anareo sady izy ihany ny fisana. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.